mpana entin'i Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Aoka iombavaka izay tompoko. Ry Andriamanitra raisanaka fanay masonao, mitera sy mankalaza amin'ny voninahitra anao zahay. Eny tokoa fitiavanao sy famindramponao no mbola nahavelona ny trapamijena anay ka hatratr'izao andro an'izao. Tsokanao amin'ny voninahitra anao zahay, mankalaza anao, ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, Andriamanitra rehetra. Dia mpahary anay araka ny endrikao. Ary ianao izay mamatsy mandrakariva izay rehetra ilaina ety an-tany, ary manomana ny fiainana mandrakizay ho anay. Dia trano fonenana sy nataon'ny tanan'olombelona fa nataonao mba hitoeranay mandrakizay. Izany tompo ny falianay sy ankalazanay ny mezon'ny voninahitra anao. Dia mangataka anao indrindra izay mamelany olokaka amondrafo aminay. Diovy amin'ny rano soa nalanjaka tao Kalvaria Jesosy, mbo afaka amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarinana rehetra. Dia mangataka ny fananao masina mahery mba hiasa teny anatinay, andrenesana ny feonao, dia ny feon'ilay mpiantry tsara. Efa nafony anao tokoa ianao mba hamonjy anay, ary dia mbola tsy mahafoana isan'andro fa miantso any mandrakariva mba hiverinay aminao, ary natao niteraka ny sitrakao amin'ny androm-peny rehetra. Midirana Tompo Jesosy araka ny fombanao voninkaino izay mpanomponao. Fanay masina misy mahery teny anatinay, andrenesana ny feon'ny mpamonjy. Menarana masina sy manan-kira-vaina Nazareta Jesosy, izany tokoa no zony manitry mangataka izany vavaka izany. Alleluia. Amen. Mbola mpitombona amin'ny tsy mandrakariva ny arava ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika, ary koa Jesosy Kristy, ary ny fampiraisana avy amin'ny fanay masina. Amen. Lohateny izay bandintsika anio dia ny hoe inona no mahatafintohina ny mpino. Inona no mahatafintohina ny mpino? Dia ho ny tompo mamaly hoe ny fifosana, ny fitiavana te hafantatra zavatra tafahoatra, ary ny tsy fahampino ny fandalinana. Hoy ny tenin'Andriamanitra izay voasoratra ao amin'ny Matio 7 ny andininy 12 ka hatramin'ny andininy 9. Matthieu chapitre 7 verset 22 à 29. Fakina amin'ny anaran'i Jesosy. Maro no anao amiko amin'izany andro izany hoe tompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay, ary tsy efa namoaka demoni tamin'ny anaranao va izahay, ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izahay. Ary dia ambarako amin'ny maromarina hoe tsy mahafantatra akory ianareo hatrizay. Miala amiko ianareo mpanao meloka. Koa amin'izany nazovy ny mandreza ny teniko izany ka mankato azy, dia hoarina amin'ilay lahy manan-tsaina izy izay nanorona ny tranony teo ambonin'ny vatolampy, ary latsaka ny ranorana ka nisy rika be sady ny fofony rivotra ka namily izany trano izany, nefa tsy nianjera izy satria efa nangorona teo ambonin'ny vatolampy. Izay rehetra mandeha izany teniko izany nefa tsy mankato azy, dia hoarina amin'ilay lahy adala izay nanorona ny tranony teo ambonin'ny fasika, ary latsaka ny ranorana ka nisy rika be sady ny fofony rivotra ka namely izany trano izany, dia nianjera izy ka loza ny fianjerany. Ary noho ny efa vitan'i Jesosy izany teny izany dia talanjona ny vahoaka noho ny fampianarany, satria nampianatra azy toy izay manana fahefana izy, fa tsy tahaka ny mpanoran-dalàna teo aminy. Amen. Manazava tokoa ny tompo malaon'izany teny voasoratra ao amin'ny Baiboly izany hoe maro aminareo no mahafantatra ny zavatra nambolen'ny fahavalo tao am-po ka nahatonga anareo niova lalana. Tena afa-po amin'ny sasany ao aminareo nefa aho, satria nandray ny teniko ary nianatra zavatra betsaka teo amiko anatin'ny fotoana fohy. Ankehitriny fantatrao ny momba ny fahavalo, ary fantatrao koa ny tenanao. Ny zavatra ananako ho anao dia indro fitahina miampy fitahina. Tonga ny fotoana androsoana sy iainana amin'ny fitahiako mandra-piaviko ho anareo.
Ny sasany aminareo dia nahazo ositra fanamasinana manokana izay nitendren'Andriamanitra. Ianareo dia afaka atsapa fa miharihary eo aminareo izany. Zavatra tsy mba nananareo fa indro kosa natolotra ankehitriny. Ao anatin'izany nefa dia ho tsapanao ny fanoherana. Aza atao tsinotsino izany fanoherana izany fa mifikira amin'ny fanamasina izay ao anatinao. Arofo tahaka ny zaza kely izany, fa tena feno aina tokoa izy ary indraindray dia ataon'ny olona tsinontsinona ka mahatonga azy ho very. Eny hiteraka tsy fahombiazana ihany koa. Izao nitsarovy ny fahendrena izay fanangoninao tao aminao dia ampiasao, hahatonga anao handroso ampanahy mandrakariva. Mansoa amin'ny fitandremana izany teny izany, fa izay rehetra ataonareo amin'ny anarako dia hahavokatra be. Fa ny fanoherana kosa dia ho zavatra tsy maintsy hitranga. Aza mifantoka amin'izany fa tsarovy ny fanosorana mamy indrindra izay nataoko taminareo. Mpianatra ankehitriny dia misy mahita ahy tokoa ao aorian'ny fandraisana ny fanasan'ny Tompo. Eny ny tenako misatroboninahitra tsilo sy mitomany. Mitomany amin'ireo mpianatro izay lavitra, ny mpianatro fahiny. Mitomany amin'ireo izay efa nandao ny lalako. Hivavao azy ireny mandrakariva satria mihazakazaka ny fiafaran'izao tontolo izao. Ianao kosa mitomboa amin'ny fahamasinana ary hahatonga anao handroso mandrakariva. Misy tokoa mantsy ny miaina ny aingam-panahiny, miaina ny ara-panahiny. Sanatria ve tsy tafarina intsony izy? Aoka hivavaka ho azy ireo ianao. Very ny fandresen-dahatra fahiny ary ihany koa ny fahendrena izay nataoko tao am-pony. Ianao kosa mitandrema, mivavaka mandrakariva. Miaratsy ny fanahin'ny olona ka mahatonga azy tsy ho sitrana intsony ny sasany anatin'izany. Ianao kosa mitoera mivavaka mandrakariva. Mitoera amin'ilay fandresen-dahatra ao tamin'ny voalohany, ny fahendrena izay nataoko tao anatinao. Fa misy ny hafa kosa izay nohajambain'ny fangidiana sy ny avonavina ka tsy afaka nahita ny fanomezam-pahasoavana napetrako teo alohany. Ho azy ireny tokoa dia tahaka ny mahatoatoa aho, hiveriny fa tahaka ny fitaka izay ambarako. Ny fitiavana atolotra anao kosa dia aza atao tsinontsinona, aza soloina lolompo sy fialonana ary avinavina. Endre mantsy ny fitomaniko an'ireo izay nitsambikina niala tamin'ny ratsy ny tanako. Izy mihitsy no tapa-kevitra niala tamiko. Mivavao azy ireo, mivavao an'ny famonjena azy ireo. Vonina ny tsy niandao azy ireny mandrakariva aho, kanefa izy no ninia niala tamiko. Natolotro azy ireo ny vokatra tsara ny fanjakako, ny fitiavako, ny rahalahiko sy ny anabaviko, ny foko. Kanefa izany rehetra izany dia nialany avokoa. Ny fafany, nafeno ny tao ambanin'ny karipetra mangidy voatenona tamin'ny kofehy. Izany rehetra izany. Saingy ankehitriny kosa dia mitoetra amin'ny fahafaham-po avy amin'ny tenany izy, ny fialonana, ny abibiana
ary ny fiavana vonana. Malahelo azy ireo ny foko, ary izay rehetra natolotra azy ireo dia nanjary lasa ny ratsy fanafy koa. Aoka ho raisinareo fovoany aho. Tsaroa fa ny fanahy izay mamaly ny fanasako feno fitiavana dia hibebaka ary dia hitombo ho amin'ny famasinana ary dia hitaridalana azy aho. Izany no trangan'ireo izay latsaka tao ambanin'ny fanahy mamitaka fa indro kosa tafarana. Eny anjaranao izay mahafantatra no manambara ny marina. Misy tokoa mantsy ny hiafara ao anatin'ny fahaleovantena, ny tsy fararahinan'Andriamanitra, ny fanahy ara-pivavahana fotsiny. Izany no anjaran'ny olona izay mandany fanendrin-tena sy ny ara-miam-panahy, fa mikatsaka ny hananatra ny tenany ho ambony noho ny hafa. Izany no anjaran'ireo izay tsy mba manatona ilay mpamonjy amin'ny fotorotoro sy mangorakoraka, fa mandray ny fitaka izay nataon'ny olona azy. Moana kosa hiverena amin'ikory izany akoho. Aza mahafoy ny asa mahagaga izay nataoko teo aminao. Miankina amin'izany. Eny, tomoera amin'ny teniko. Tsy azo atao tokoa ny manao tsinontsinona izay ambaran'ny mpamonjinao. Aoka ho lesona voasoratra ny hoe aoka ianao hanana ny fahaiza-manavaka. Efa nitombotra ny andro ary ampiasa ny herin'ny rehetra Satana amin'ny tahanan'ny olona. Ho an'ny sasany dia fiheverana ny amin'ny fiarovana ara-bola, ho an'ny hafa lazaina fa ny firaisan-kina. Tsy fantatrareo izay olona ao anatin'izany heverin'ny firaisan-kina sy ny fiarovana ara-bola izany, fa misy fetrany zavatra rehetra. Ary tsy hoe akory rehefa mitoetra amin'izay heverina ho antoka ara-bola ny olona, na hitoetra ao anatin'ny laza sy ny heverina fa firaisan-kina ny olona, dia ho azo ny antoka no aviny. Tsia, ao amiko dia ao amiko irery ihany no hitoeran'ny olona tsy hanana ia. Azo antoka no aviny manontolo ary hitoetra ao amin'ny fiadanana mandrakizay. Ny ratsy ny mamahana azy ireo ny amin'ny fahatsapahantena, fahaleovantena, dia ndositra ny vavaka lalina sy ny maharo-po. Miala amin'izay rehefa nampianariko azy ka makasitraka ny zava-dratsy rehetra. Anio anaka, aza manara ny fivavahana sy ny fahaiza-manavaka novinanoviana ka matehitra amin'ny hevitry ny olona nandeminy. Aza mamaly lolom-po, aza mamaly ratsy ny ratsy. Aza takalo novinanoviana ny trano any an-danitra amin'ny fitoerana any amin'ny farihy rehetrafo. Aza kamo mihitsy amin'ny fivavahana sy ny fahaiza-manavaka. Fantaro ny famonjena izay tandendomindoza amin'ny ziogan'ny fanaratsiana sy ny fivosana. Ankehitriny dia no hazavaiko taminareo ny amin'ireo kristianina izay nanarin'ny famonjena natolotra azy. Tahaka ny voanatsipy tamin'ny tany, be vato, teo ambony vato lampy izany, ka dia nandray azy tamin'ny fifaliana rehefa tonga ny teny, fa rehefa ny farana kosa ny vola tantely ny arany tamiko dia niemotra izy. Ary dentro Satana
tahaka ny goaika namotika izay voa nitsemoka. Fitiavana nomeko azy ireo nefa no mavoy ny famaizan'i Jehovah. Hitan'izy ireo ny vidin'ny fitiavako kanefa niala tamiko fa nitafy ny famenarana. Anio iena kosa mifahara, mivavah, miambena, azavela hiala aminao ny famonjena mitoera amin'ny fitiavana. Anio mivavah ho an'ireo rahalahy anambavinao niala tamin'ny lalan'ny fahamarinana fa nandeha tamin'ny lalan'ny fahamazinana. Anio tsaroa ambavaka izy ireo ary aokainao azoto handroso amin'ny hery lehibe ary ihany koa amin'ny famasinana avy amin'Andriamanitra ao. Maireza matanja mitoera amin'ny fahamarinana eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia mitoera tsara amin'izay fanahy nomeko anao dia ny fanahy masina ahafantaranao ny fanavahana andehananao amin'ny fitiavana sy ny fahatsoram-po any eo am-pitsoro mandrakizay hoy Jesosy avy any Nazareta. Misaotra Tompo ny amin'ny teninao, mankalaza anao, manome voninahitra anao izay noho izany. Ary dia mangataka aminao famindrapo mandrakariva satria tsy tanteraka ao anatrehanao zahay. Mandeha araka ny didry ny fonay ary mamela tokoa ny ratsy hianaka. Ampianaritra hijoro amin'ny fahamarinanao, andeha amin'ny herinao, hanana ny fijoroanay mandrakariva ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky. Jesosy izay tsy nambolena tompo eo amin'ny fiainanay ary ampianaritra hiary asa aminao mba hajoro mandrakariva avolombelonao eo amin'ny androm-be ny rehetra. Eny tokoa ampianaritra hatoky ianao ary hankatoa ny didinao isan'andro fa izany no antoka hahatonga ny tranon'ny fanahy hanjoro tsara ka na ao aza ny ranorana sy ny drika be ny rivotra mifofofo izay hamelon'ny trano tsy anjery noviana satria miorona ambony vatolampy ny teninao. Saotra Jesosy ny voninahitra dia anao fa ny fahasoavanao Jesosy Kristy sy ny fitiavanao Andriamanitra iray, ny hery sy ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina ho aminay mandrakariva sy ho mandrakizay mandrakizay. Aleluia. Amen.